Mipapolo am'zato dia andiny voalohany sy faharoa salamo novakitsika omaly izy io dia mivaky toy izao manao hoe hanandratra anao aho ry Andriamanitro mpanjako sy ankalaza ny anarao mandrakizay dory ankalaza anao isan'andro aho amen sy hidehira ny anaranao mandrakizay dia tena hoe zay mihitsy ilay izy fa misy teny manokany reto eo amin'ny voalohany hoe hanandratra anao aho dia somary nefa mahazatra be ilay teny ndraindray raha mety ho lasa ohatry hoe fahazarana fotsiny no miteny an'ilay hoe hananatra anao dia anankiray ilay hoe hankalaza fa somary mijery kely hoe inona tokoa moa zany no tokony toe-po ao ambadika zany hoe mananatra an'Andriamanitra zany sy ny hoe mankalaza azy dia voalohany indrindra ilay hoe hananatra an'Andriamanitra dia anisan'ny anankiray anisan'ny toe-po anatin'izany dia ilay hoe fankasitrahana sy fiekena mahagaga zay ngamba malaza anazy kokoa hoe fanekena mahagaga n'Andriamanitra amin'izao rehetra.
Sifana Sikisarumba Iterana Niachure Niachumarutu Itiana Sigaret Nifuku Nifana Nifuku Sifana Sisamba Iterana Loisotra sakaraza, loisotra azy amin'izay zavatra rehetra natao, zavatra rehetra natao no anao manokana,
tsy fantatro hoe ohatrany inona avy ny zavatra nataon'Andriamanitra ho anao raha isika fotsiny tamin'ny herinandro eny fotsiny fa mino aho fa misy zavatra maro afaka isaoranao misy antony be dia be afaka isaoranao n'Andriamanitra androany. Da ho ary aho amin'ny Romana 7:1 voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Koa inona ary ny tombony ananan'ny Jiosy ary inona koa no soa avy amin'ny famorana? Be ihany amin'ny zavatra rehetra. Voalohany, izy no mitolorana ny ten'Andriamanitra ho adidina. Fa ahoana kosa ary? Raha tsy mino ny sasany, moa ny tsy finoany va ahafoana ny fahamarinan'Andriamanitra? Satria izany, aok'Andriamanitra no marina. Fa ny olona rehetra kosa ho mpanday, araka ny voasoratra hoe mba ho marina amin'ny teninao ianao ary ahery rehefa manana ady. Fa raha ny tsy fahamarinantsika no mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra, ahoana no ho lazaintsika? Tsy marina nga Andriamanitra izay mandatsaka ny fahatezerana? Miteny araka ny fanaon'ny olona ao, sanatria izany. Fa raha izany, ataon'Andriamanitra ahoana no fitsara izao tontolo izao? Fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra kosa no mitombo tamin'ny laingako ho voninay, nahoana no mbola tsarainao ho mpanota indray? Ary nahoana no tsy hanao ratsy hiavin'ny soa isika? Araka ny endrikendrihananay sy ny filazan'ny sasany anay, marina ny fanameloana ireny. Omba ny vavaka iantsika foy a. Andriamanitra araka ny teny Luka 2 dia tena sarotra, ary ity passage ity dia anisan'ny tena passage sarotra. Mangataka nefa n'izay sokafanao ny masom-parahanay, atakaranay azy tianao aho olazaina aminay fiangonana. Tompo mitenena aminay, vonona izahay niova, vonona izahay no anaraka araka ny teninao, tsy olona piditra am-piangonana fotsiny fa olona tena mpanara-dianao manaraka izay tianao iainanay. Diampio ary izay, tsy vitanay amin'ny herinay. Na ny fianona eto ary tompo, betsaka aminay no mbola mety, tsy haiko mety teatorina, mety vizany mialina, ianao ny mehery amin'ireo izay vizaka, ihany koa ho an'ireo izay mety sondritory dia tena hoe atonga ny sainay malady ianao ary tena andre sy ifantoka izahay. Misaotra tompo fa anao ny teny ary ianao sy ny fananao masina momba ny teninao ary mampilentika izay tianao ilentika ny anatin'ny fonay sy ny sainay. Misaotra tompo. Amen. Tapany fahavalo isika fa mbola apahany voalohany ao amin'ny fizarana anankiefatra ao amin'ny bokin'ny Romana. Ny tapany voalohany ao amin'ny bokin'ny Romana dia eo amin'ny Romana 7:20 no fiafaran'ny tapany voalohany. Tao amin'ny Romana 7:20 ka hatramin'ny 7:20 hitatsika fa tsy misy fahasamihafana amin'ny fahamarinan'ny Jentilisy, ny fahamarinan'ny Jiosy. Na ireo Jentilisy sasany moralista, izany hoe tsara ara-moraly, tsara ara-fitondran-tena ity ivelany, na ireo Jiosy, dia samy tsy misy mahatakatra ny felitry ny fahamarinana takian'Andriamanitra avokoa. Ary miezaka manazava an'izany i Paoly manomboka ao amin'ny toko voalohany ka hatrany amin'ny toko 7 ka hatramin'ny 20. Dia hitantsika eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 2 amin'ny toko 7 io, ny tombontsoa lehibe nomen'Andriamanitra ny olona. Tombontsoa lehibe nomen'Andriamanitra ny olona. Ozy izy ny fanoratry Paoly azy ao amin'ny Romanina 7:1 koa amin'izany dia zafady indrindra toko 2 zany. Ka inona azy no tombony ananan'ny Jiosy, na inona koa no soa avy amin'ny famorana? Be ihany amin'ny zavatra rehetra. Voalohany, izy no tolorana ny ten'Andriamanitra ho adidina. Fanontaniana retorika, mba tsy andrina kely manaraka zany. Fanontaniana retorika manaraka ihany. Mila n'ilay zavatra eto angambany ny afahako tsy haiko izay manana amin'ireny afaka indramina mierina. Dia afahantsika mandeha malakilaky kokoa. Izay ilay fanontaniana retorika izay nanomboany i Paoly
an'ity andininy fahatelo ity fanontaniana retorika dia fanontaniana karazana fanontaniana tsy mitady valiny fa mampieritreritra andreo izay miaino an'ilay fanontaniana koa inona azy no tombony anainany jiosy ary inona kosa no soa avy amin'ny famorana raha natsoina hoe vahoaka no fidian'andriamanitra manokana ny jiosy inona no tombony ananany amin'ireo firenen-kafa izay tsy no fidiana rehetra satria hitantsika eo amin'ny romana toko faharoa fa roambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny folo fa na nanana ny lalàna sy ny famorana ny jiosy dia tsy nisy nanamarina azy zany kanefa neto i Paoly milaza hoe inona ny tombony ananany jiosy ary inona ny soa azo avy amin'ny famorana io resaka famorana io efa niresahany tao amin'ny lay andininy faharoa mety ty ay misokarala fotsiny ay misaotra indrindra merci Ricardo dia merci laza taiza mo teo marekoa tsy zay ie le resaka famorana efa hitantsika tao amin'ny toko faharoa andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny roapolo lalàna sy ny famorana fa le tombony zay le resahana eto zay le question retorika eto dia zay nefa ny avalin'ny Paoly hoe be ihany ozy izy amin'ny zavatra rehetra inona avy zany tombony zany inona ary zany tombony zany dia ambarany eo hoe voalohany indrindra ozy izy na mianomboako azy na hoe ny zava-dehibe indrindra dia natao hiadidy ny tenin'Andriamanitra ny jiosy zay zany ny tombony nananany reto vahoaka jiosy ireto mihoatra ny hafa mbola miresaka tombony hafa i Paoly apôstôly ao amin'ny andininy eo amin'ny toko fahasivy amin'ny fotoana zay mbola iresantsika ny amin'ny kaniny jiosy fa eto dia anankiray ihany ny tombony resahana dia zay hoe izy reo jiosy reo nomena ny hiadidy ny tenin'Andriamanitra nataon'Andriamanitra ho an'ny olona rehetrarehetra tsy akanavaka ny teniny nomena ho an'ny olombelona rehetra ny teniny mba hanino mba hahalalan'ny olona n'Andriamanitra sy hahalalan'ny olona ny sitrapon'Andriamanitra mba hahalalan'ny olona ny asa mpamonjena indrindrandrindra zay planina lehibe an'Andriamanitra misy fomba anankitelo no hanambaran'Andriamanitra ny tenany dia ny voalohany amin'izany rehefa mijery ny natiora isika dia tsy afaka ny mandaha resahan'ny romana ihany zany fa misy Andriamanitra ny faharoa ny tenin'Andriamanitra dia io le resahana teo nomena ho adidin'ny jiosy ny tenin'Andriamanitra nampahafantarina anazy nomena an'ireo mpaminany samihafa ny jiosy anoratra ny tenin'Andriamanitra ary ny fahatelo zay faratampony dia iza Jesosy Kristy izy tenany zay no fomba fanambaran'Andriamanitra ny tenany zay fomba anankitelo izay tombony lehibe izany hoe nanana ny fanambarana faharoa ny tenin'Andriamanitra izany narovany reto jiosy reto tamin'ny herin'izy ireo rehetrarehetra ny oronona boky sy ny soratra tao anatin'ireny boky ireny ary rezahana izy ireo no tehirizina tsara ny tenin'ny soratra masina nok antsika jery zavatra anankitelo hoe ny zavatra nataon'izy ireo nataon'ireo jiosy ireo tamin'izany fotoana izany hoe hiarovana sy hitehirizana ny oronona boky dia ny soratra masina ny jiosy mpanora-dalàna na ny masoreta izay nanana anjara zafady izay nanana anjara tamin'ny fitahirizana sy fandikana ny tenin'Andriamanitra dia rehefa tonga ny fotoana ny asan'ireo masoreta ireo nandika avy amin'ny copie originale zany hoe ilay nosoratan'ny mpaminany ho adika betsaka kokoa sy ho adika amin'ny fiteny mety hoe mahazatra ny olona rehetrarehetra dia nisain'ireo masoreta ireo ny isan'ny litera ao anatin'ny baiboly eritrereto hoe manomboka ali amin'ny Genesis ka hatrary amin'ny Malaki dia no isaina tsara avy ny litera ary rehefa mandika an'iny any amin'ny
lay parchemin vaovao zay mety be deabe la izy dia isaina ihany ko mba hatao azo antoka hoe tsy misy very tandrovana tsara. Zany ny zavatra napetrak'Andriamanitra tamin'reto Jiosy reto. Ary raha vao misy diso ny fanoratana an'ilay teny ilay tetragramme hoe YHVH na atsotsika hoe Jehova amin'izao fotoana izao dia tonga dia ariana iny parchemin anankiray iny vao misy diso ny fanoratana an'ilay tetragramme. Asa tsy mora zany. Faharoa, rehefa nivakina tao amin'ny sinagoga ny parchemin re horonam-boky ny amin'ny soratra masina dia apetraka amina toerana voakady tsara, voary tsara, ary vakina miverimberina ny tena ny soratra masina tadiditsika fa Jesosy dia nanao an'izany teo amin'ny sinagoga namaky ny ten'Andriamanitra ampahabe maso ary mivakina miverimberina nampianarina ny ankizy anao tsy enjery ny ampahany betsaka ao amin'ny soratra masina zavatra zay tena hoe mila iverenantsika amin'izao, indrindra fa ny génération Z sy ny alpha sy ny beta zay ho tonga manaraka. Dia isika génération Y ihany koa dia misy boomer ihany koa ao efa le bebe fa ilatsika lay miezaka ny mitadidy mahatsiaro ny ten'Andriamanitra manao tsy enjery ny ten'Andriamanitra. Zany no ezaka nataon'ireo Jiosy tamin'izany fotoana zany hitahirizana ny soratra masina satria rehefa voaverimberina le izy dia sady mahay daholo ny olona ao anivon'ny sinagoga mahafantatra hoe raha misy zavatra diso hoe tsy ampy zavatra zany, tsy mety zavatra zany, fa izao no tena izy dia atao miverimberina ohatra zany ny soratra masina petraka any anatin'ny sainy mpamaky. Fahatelo, tena no ajain'izy ireo ho masina ny soratra masina ka rehefa manoratra an'ilay tetragramme. Inona le tetragramme resako eto? YHWH, YHWH na hoe Jehova. Dia rehefa manoratra an'iny ny masoreta dia vao mahita le hoe andeha hanoratra n'ilay anaran'Andriamanitra dia mivoaka no manasa tanana dia zay vao manoratra indray an'ilay tetragramme na hoe manolo penina vaovao. Azontsika tsaina ve zany hoe ezaka nataon'ireo Jiosy hitahirizana ny soratra masina dia izao sy anao zao migoka an'izany soratra masina zany. Ary raha ohatra ka izay ny fankahalalàn'izy ireo fatratra ny horonam-boky sy ny soratra dia indrisy fa na dia ny fanerasera tamin'ny soratra masina niezaka niara ny soratra masina izy ireo dia tsy tena nahalala an'Andriamanitra tamin'ny fomba lalina indrindra, tsy nanala ny tao amin'ny fon'Andriamanitra. Nanaja fantatra ny horonam-boky izy ireo saingy indrisy fa tsy nalala ny tena tao ambadiky ny eritreritran'Andriamanitra tao amin'ilay boky izay noajainy izy ireo. Inona ny tokony ho sotomontsika ao anatin'izay? Ny fananana tombony tsy midika velively ho famonjena. Ohatra anankiray azahoantsika azy bebe kokoa amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao. Manana tombontsoa lehibe ireo zanakitsika ireo. Za manana anankiefatra, tsika manana an'izay isa zay meny tompo atsika amin'ny mahampino ray aman-dreny-pino atsika. Satria entitsika mifakazatra amin'ny tontolon'Andriamanitra ireo zanakitsika ireo amin'ny vavaka, amin'ny hira fiderana izay enotsika. Ny sasany ara-mo tahiny Jesosy moa ahoana moa dika le izy ny anteo rapitsony indray efa hafa mihitsy ny fandraisan'ny génération alpha anazy. Fa tena zay hoe tena accoutumé amin'ny zay le tombony ananan'ireo zanakitsika, tena hoe accoutumé mifakazatra amin'izay tontolon'Andriamanitra izay hatramin'ny fomba fisainana sy toetra araka an'Andriamanitra. Ka rehefa tena miaina arak'izay tsika araka an'Andriamanitra dia hitan'izy ireo no mahasanafa hoe rehefa teza ohatra ny ray aman-dreny any ivelany dia manino ompa vararaka fa ny ao amin'ny ankonany tsy maheno an'izany izy dia variana izy hoe fa mihina koa nahazo anteony teny manao an'izany teny hafahafa be zany. Tombony ananany zanakitsika zany saingy tsy mahatonga an'izy ireo fo vonjy izany.
fa tsika disohevitra mahafinaritra indraindray rehefa mivavaka mihitsy ny zanakitsika manao tonom-bavaka ny zanakitsika manao an'izay zavatra azony atao rehetrarehetra ohatrany hoe fa zay tombony avy amin'ilay maha mpanompon'andriamanitra anao izay zavatra zay faza mbola mieritreritra aloha tsika hoe raha mahay mivavaka izy na mahay an'zaozao izy na mahay ampahatsoratra masina izy dia efa pino izy zay nefa nandray an' jesosy fa manana an'izay tombony zay aloha izy fa mila mandray manokana izy ny filazantsara ary mila zany filazantsara zany ho an'ny tenany ary avy eo miainana zany filazantsara izany eo amin'ny fiainana andavanandro teresaka kely ahko amintsika zanaka zay entin'ny ray aman-dreny eto mety tanora mety mbola kelikely mety efa lehibehibe izany tady diory zandro malalako tady diory zanaka malala fa tombo lehibe ho anao ny fitondrananao eto famelaran'ny ray aman-drenynao amin'ny sainao atakatra ny zavatra andriamanitra sy ny tontolon'andriamanitra reny fanaovana fotoam-bavaka ao an-trano reny zay indraindray mety mahakamo anareo tombony zany raiso tombony zany tombony lehibe ho anao ny fitondrana anao hoe ho amin'izany sehatra araka n'andriamanitra zany dia aza vela hijanona tahaka ny any jiosy fotsiny hoe nanana tombony nitokisana tamin'ny tenin'andriamanitra asaingendrisy tsy nanovana izy ireo zany dia mila ianao manokana ny mandray fanapahan-kevitra ao an-tenanao ino ny filazantsara dia andray an' jesosy tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainanao manana akse amin'ny tenin'andriamanitra isika tsararay avy amin'izao fotoana izao manana amin'ny tenin'andriamanitra isika no ireo fikarakarana nataon'ireo jiosy masoretika sy ny mpandikany mpanola-dalàna tamin'izany fotoana izany rehetrarehetra dia manana n'ity isika amin'izao indrisy tsy omentsika lanja lay teny tsy omentsika lanja ihany koa indraindray lay andriamanitra ny teny fa ozizy ako atsika fiangonana ndao omentsika lanja bebe kokoa zany amena amin'ny alalan'ny famakitsika azy amin'ny alalan'ny fandiniantsika azy indraindray mety tsy ho azosika tahaka n'ity passage ity sarotsatro fa vakio fotsiny aloha dia mampirisika atsika ako manana telefôny misika zao namatsika ny teknôlôjia amena dia manontania jereo ao anatin'ny misy an'ireo karazana application intéressante tena hoe intéressante tena hoe afaka manampy atsika ahafahantsika mikaroka bebe kokoa tsy tehiteny ako hoe manontania ny chat GPT satria raha tsy mahay manavaka ianao dia mety misy zavatra hafa mety tafiditra satria tadidio fa manana ressource be dehibe any amin'ny internet ny témoin de Jéhovah jw.org manana ressource be dehibe any koa any amin'ny internet ny mormon ohatra sansisa dia mety tsy ho hainao ny anavaka le izy raha efa manana fahaiza manavaka ianao sorana an'andriamanitra fa izay le izy hoe namatsika dia raha misy zavatra tena tsy takatrao dia eo dia mampiasa an'ireny commentaire samy hafa reny mividiana an'ireny boky commentaire reny fa manampy antsika reny amena efa makany an-trano nareo dia mahita olo ao amin'ny biblioteka ao aminahako ao mahita karazana commentaire be dehibe fa tena tsy hoe ataoko hainiko ny fotsiny reny fa tsy hoany reny rehefa tonga fotoana hoe jerenao vola maro moa resan'ny olona momba ty passage ity dia zao nefa antsika manana tombontsy lehibe manana ny internet ndao mentsika lanja ndao ao satria tenin'ny rainao maneho ny tenany aminao ahafantaranao azy kokoa ary ianao natsoina hankafian'andriamanitra natsoina ninao ianao tsy haiko hoe efa tody amin'izay teboko zay hoe tsika ndraindray mety tafiditra ndraindray tsy tafiditra tsy maninona fa tena to foana ny etaeta hoe andriamanitra tena te hakafianao dia ny teninao anisan'ny fomba hahafahako makafianao dia arakaraky ny laliny hafantaranao azy vao mainka hakafizanao azy hoe andriamanitra milay io andriamanitra io andriamanitra tsara io andriamanitra io andriamanitra mihoatra no mieritreritinao io dia aizany hafantarantsika an'izany ao amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra ihany koa ary arakaraka ny alalanao azy
no alalo ny fitsahoanao an'andriamanitra mbola very foana zany. Ny faharoa, teboka faharoa dia ao amin'ny andin'ny fahatelo ka hatramin'ny faha efatra. Ny tsy ovaovan'Andriamanitra manoloana ny tsy finoan'ny olona. Na tsy nino ny tenin'Andriamanitra aza ny zanak'Israely dia mahatoky foana Andriamanitra. Aleloia. Fa ahoana kosa ny amin'izay tsy mahatoky tamin'ireo jiosy ireo, no ireny tsy nahatoky ireny ve no ampiovan'Andriamanitra soa ihany fotsiny izany, ka nahatonga n'Andriamanitra tsy ho mahatoky. Ahoana ozy izy Paoly? Sanatria, tena hoe sanatria izany. Ny tsy fatokisan'ny jiosy tamin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy nampiemitra n'Andriamanitra tamin'ny fiazonana ny teniny, ary soa ihany fa tena Andriamanitra be fahasoavana io Andriamanitra io ka tena hoe miazona ny teniny. Raha ao anatin'ny fanekem-barotra anankiray ohatra, na hoe fifanekena mahazatra izay fantatsika hitatsika amin'ny fiainantsika andavanandro, vao misy mivadika ao anatin'ilay fifanekena dia maninona ilay izy? Foana ilay fifanekena sa ahoana? Lasa nulina ilay fifanekena. Fa ny an'Andriamanitra zay no mahabe fahasoavana an'Andriamanitra, zay no mbola tokony hitsahoantsika azy bebe kokoa, hoe ho an'Andriamanitra zay tokontsika. Dia na dia tsy nahatoky azy ny zanak'Israely, ary na dia tsy mahatoky azy ianao, izaho dia mbola mitoetra ho mahatoky foana Andriamanitra, mahatoky amin'ny teniny izy. Fa Andriamanitra tsy mba olona ka andaingana zanak'olombelona ka haneniny, mo efa nilaza izy nefa tsy nanatanteraka, na efa teny izy va ka tsy ho toavina. Amin'ny Nomerika 7:20 no ahitantsika an'izany. Inona ny asika lazaina? Everina kely ako. Satria mahatoky foana Andriamanitra raha lasa nabavy, dia azo atoka izy noho izany. Aleloia. Azo antoka Andriamanitra noho izany fahatokiny izany. Fa tsy maintsy azo antoka izy noho Paoly eto, Andriamanitra na dia mpandainga avokoa aza ny olona, araka ny voalaza ny soratra masina hoe hoekenao marina ianao raha miteny, ary andresy lahatra raha alaina bava. Salamo 1:20 no nalain'ny Paoly, entiny miaro ny fahamarinan'Andriamanitra sy manitrikitrika ny faharatsitsika olona, tsika olombelona. Ijery an'izay tsika amin'ny teboka manaraka amin'ny herinandro hoe tena tsy misy tsara atao amintsika. Be dia be ny filôzofy mieritreritra hoe ny olombelona ane dia tsara fa mila développena le izy. Non, tsisy tsara ty amintsika, fa ao amin'Andriamanitra ny tsara rehetra. Satria tena hoe incrusté ao anatintsika ao ny fahotana, tena tahaka ny tandra vadikoditra ozy izy tsika malagasy zay. Toetra n'Andriamanitra tokony ampifikitra tsika aminy zany hoe izy mahatoky foana izany, izy azo antoka izany. Amen. Ozy izy ny frantsay hoe immuable, tsy miova izy ao anatin'izany toetrany zany. Rehefa niteny izy hoe nitia atsika, rehefa niteny izy hoe amonjy atsika, dia nitanterahany zany. Ary toetra tokony ho tafitsika pino amin'Andriamanitra ihany koa izay hoe olona matoky izay. Amen. Olona matoky ve isika amin'izay zavatra apetraka amintsika rehetra? Mety misy zavatra apetraky ny rahalahanao aminao, mety fangatahana service zany amin'ny zavatra tsotra, na misy zavatra angatahanay aminareo ihany koa mampitarika anay na mampitarika aho, na misy zavatra angatahanareo amiko ihany koa mahatoky, mitoetra matoky ve isika ao anatin'izay rehetrarehetra zay? Dia ndao anahaka an'Andriamanitra ilay repère tsy miova. Amen. Dia ndao anahaka azy, ompino azy hoe kinana ve isika, mahatoky ve isika? Na amin'ny fahafoizantsika ao an'Andriamanitra mahatoky isam-bolana na isan-kerinandro, arakarak'izay efa napetraka teo anatrehan'Andriamanitra ve ianao ny amin'izany fahafoizana ao an'Andriamanitra zany. Araboly resahaka eo, ianao hiezaka hatoky hatrany. Amen.
alasa mavitsika le amena kely amena dao atokytsika dao atokytsika farany ao amin'ny andeny fadimy ka hatramin'ny fahavalo dia hitatsika ao reo finolompona momba ny fahotana eritrerentsika olombelona zay vao feny zavatra resan'ny soratra masinato voalohany ao anatin'le izy a nomoloka amin'ny fahadimika hatramin'ny fahavalo tsika no miara mijery zao a hoe manampy an'Andriamanitra ho Andriamanitra ny fahotana zay nefa sarotsarotra kely an'ity passage ity a fa donge miaraka mandeha kely tsika ao anatin'le izy dia ozy izy paoly hoe sanatry zany betsaka ny olona mety tsy manaiky an'io zavatra resahan'ny soratra masina izy fa raha amin'ny pratika dia izay mihitsy ny zavatra ataony hoe manampy an'Andriamanitra ho Andriamanitra kokoa ny fahotana amin'ny andiny fadimy fa raha ny tsy fahamarinantsika no mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra ahoana raha no lazaintsika tsy marina nga Andriamanitra zay mandatsaka ny fahatezerany miteranaka ny fanaon'ny olona ao hoy ny fisainantsika olombelona hoe ny aizina no mampiariary no mazava zaty zany ny ratsy betsaka no mampiariary ny tsara indrindra dia tadiavintsika ho ampiasana amin'Andriamanitra ihany koa zay raha ny filazan'ny Paoly teto hoe alohanao ratsy bebe kokoa mba hahatonga an'Andriamanitra mamirapiratra kokoa sanatria zany ozy izy tsy tokony ho zany no fisainan'ny olona zay navotan'Andriamanitra toerin'ny Paoly amin'ny heriny rehetrarehetra zany hevi-diso zany tadidio fa tsy miantehitra amin'ny faharatsiako Andriamanitra hahamarina sy haradrarony azy bebe kokoa fa efa fizin'Andriamanitra mihitsy a izay hoe Andriamanitra marina sy Andriamanitra haradrariny zay tsy Andriamanitra izy raha ohatra ka miankina amin'izay faharatsitsika izay no mahatonga anazy ho tsara kokoa satria mbola mila olona hampijoro ny maha-Andriamanitra azy azonareo hoe le resantsika eto tsy Andriamanitra izy raha ohatra ka miankina amin'izay le ohatra hoe zay le etsika ataontsika hoe andehanao ny ratsy kokoa ako mba hatonga an'Andriamanitra tena miariary be mihitsy hoe tsara Andriamanitra satria lasa milantsika olombelona ndray zany izy hanampy azy ho Andriamanitra aztsika hoe sanatria zany ozy izy eo koa ny fisainantsika hoe fa mba hisitrahantsika ny fahasoavan'Andriamanitra dia ilaina ny fahotantsika na ny tsy fahamarinantsika ka tsy rano ny Andriamanitra raha ohatra ka tezitra rehefa manao an'izay isika tsy tokony ho tezitra zany Andriamanitra rehefa manota isika satria mba hahafahantsika mba misitraka n'ilay fahasoavany ane ny fahotana izay ataontsika fomba fisaina anaraka ny olona daholo zany zahako tena olona efa naroatra ny fahasoavan'Andriamanitra fantatro fa tsy araka an'Andriamanitra fa mbola nineko natao ary mitsindra mandeha tsy mivo tsy mitelo tsy miefatra tsy midia ianao ihany kio tahaka ihany ianao manararoatra ny fahasoavan'Andriamanitra fa tandremo fa tsy natao araraotana ny fahasoavan'Andriamanitra rehefa tateoriana nahazo bebe kokoa ny filazantsara dia haiko hoe tena kaiky zany zavatra tsy fiainana araka an'Andriamanitra kay fa Andriamanitra no ny fahasoavany dia avelany ianao nanararoatra fa zao teny androany zao no mametraka anao amin'ny toerana salama indrindra hoe mazava ho azy fa fanararotana dia zavatra tsy araka an'Andriamanitra na amin'ny lafin'inona na amin'ny lafin'inona izany matetika ny tsy Andriamanitra akory no tiatsika olombelona asika eo anatin'izay fomba fisainana izay hoe tsy hoe Andriamanitra tiatsika iseho be fahasoavana no tena tanjosika ao anatin'izay fa tsika mbola te hakatsirony
ilay efa nalohany vavantsika, ilay fiainana efa nialantsika, mbola tiakatsiony aniny isika. Le tandremo mety manomboka amina zavatra tsotra kely amina resaka fifotsafosana. Za tsy teteno hoe tsotra kely zany fa zavatra efa ngeza be zany anatrehan'Andriamanitra. Samy fifosana izany. Tonga hatrany amin'ny izay mety fanararotana rehetrarehetra tsy araka an'Andriamanitra izany raha lasana bava. Mila azonao ny fon'Andriamanitra. Fa raha izany ataon'Andriamanitra ahoana no fitsara izao tontolo izao, fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra kosa no mitombo amin'ny ilaingako voninahiny, nahoana no mbola tsarainao mpanota indray. Raha tenena amin'ny fomba hafa zany ny zavatra resahan'ny Paoly dia hoe raha mitombona izany hevi-diso izany dia tsy tokony antsoina hoe ho mpanota akory i Paoly rehefa manao an'izay fahotana izay, fa tsy mitombona ozy izy zany rehetra izany. Zany hoe mazava zany amin'ny tiany Paoly resahana hoe tsy manokatra lalana ho amin'ny mpino ho amin'ny fanararotana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra i Paoly eto. Sanatria indroa mihitsy ny naverina. Ary mbola miresaka an'izany izy eo amin'ny pasazy mbola iarahantsika mandinika amin'ny fotoana manaraka. Fomba fisainana ihany koa izay finonom-poana momba ny fahotantsika olombelona. Manampy ahy ahita fahasoavana ny fahotako. Manampy ahy isitraka ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia noho izany ilana ny fahotantsika ny tsy fahamarinantsika. Ary tsy rariny raha tezitra amintsika Andriamanitra. Ahoana ary nahoana no tsy hanao ratsy hiavian'ny soa isika araka anendrikendrehana anay sy ny filazany ny sasany anay. Marina ny fanameloana ireny andin'ny fahavalo. I Paoly moa dia nalaza voendrikendrika hoe Paoly dia mampanarana-po ny olona amin'ny ratsy amin'ny filazantsara izay toriana. Tsy inona ty tenin'Andriamanitra ty hoe i Paoly no endrikendrehana ho amin'izany hoe ay mampanarana-po fantatritsika fa jamais de la vie no amerina izy eto indroa sanatria izany ozy izy. Dia ozy izy ny fisainantsika malagasy hoe ny amisa visana ny ratsy hiavian'ny soa, fa ozy izy kosa ny fisainan'ny olombelona mpanota hoe andao anao ratsy mba hiavian'ny soa, sanatria izany ozy izy Paoly. Ozy izy tika hoe ohatry ny elaela zay tsy natsapan'izany hoe fahasoavan'Andriamanitra mirotsaka amiko hoe mamindra fo amiko zany dia andeha ako mba hanota aloha dia avy eo ako ataony matsapa an'ilay izy. Otri fa izao mentsika fa manao an'izany matetika sika. Fa raha lasana bavy ny fahasoavana dia tsy faharavarana misokatra ho amin'ny fanaovantsika izay tiantsika ataontsika rehefa tena azontsika izany. Tamin'ny fotoan'androny dia zany ny fahazahoana ny fahasoavana. Cheap grace ozy izy ny fomba fiteny amin'ny teny anglisy hoe fahasoavana mora vidy. Fa rehefa azonao tokoa ny fahasoavan'Andriamanitra izay ho resantsika amaranantsika azy rehefa avy eo dia ozy izy ianao hoe kay tsy natao amin'izany na dia mety misy varavarana misokatra ao amin'izany ala dia tsy natao amin'izany fa no ahafahana hanompo ny fahamarinana aby. Amen. Miaraka ventsika lohatreto. Betsaka ny toe-java-misy nanehoan'Andriamanitra an'ilay hoe rehefa nisy ny fahotana dia tonga ny fahasoavan'Andriamanitra ary ny avosa mihitsy ara ny fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa nanota Damaseva, arao tsara aloha le fididiako hitako miniratra kely ny masonareo. Fa nanota Damaseva dia inona nataon'Andriamanitra? Tonga izy dia namono zava-pondry, dia nanala n'ilay hodin'ilay ondry iny, dia nanovony biby iny, dia nametraka n'ilay izy tamin'ny Damaseva. Tsy izay ny zavatra nitranga. Tamin'ny Jodasy namadika an'i Jesosy dia tao amin'ny fahotana izay nataon'i Jodasy no nanino tonga ny fahasoavana nahatanteraka ny planin'Andriamanitra zany izay ho amin'ny famonjena asy ianao. Fa tadidio fa izao ny fahotantsika eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy maintsy misy vokatra foana iny. Na dia eo ary ilay fahasoavana mamindra fo atsika fa misy vokany zakainy
jereny nietsika nataon'andriamanitra tamin'ny Anoa Damaseva inona nataon'andriamanitra nosaroman'ny odim-biby dia Damaseva fa inona rehefa avy eo amin'ny Genesis 3 mitotona amin'izay karazana ozona rehetrarehetra navelan'andriamanitra rehefa zay tia midany ny fony ny Jodasy hamadika an' Jesosy fa inona rehefa avy eo ny andra ny Jodasy fahatsapatena omenoka sy nanato tena zay ny hafarana dia izao misy teny anankiray ity izay tokony ho tsara hotsika ay zafady io teny io miara-mamaky kely tsika le teny anankiray amin'ny teny frantsay teny anglisy io hyper grace satria Andriamanitra feno fahasoavana fampianaran-diso io betsaka amintsika nitafalatsaka amin'io ary tena mampalahelo betsaka tamintsika teo anivon'ny fiangonana tamin'izany fotoan'izany tamin'ny fiangonana teo anivon'ny fiangonantsika no tafalatsaka tao anatin'io resaka hypergrace io zaka tanatin'izany satria Andriamanitra feno fahasoavana dia azoko atao mihitsy aza ny manota satria voarakitry ny fahasoavan'Andriamanitra foana io zay le hypergrace fa aizakay ny fivebahana aiza toeran'ny fibebahana anatin'izany satria ten'Andriamanitra miresaka amin'izany fibebahana zany aizaka le fitombona amin'ny fanahafana ny Kristy ao anatin'izany fa zay le cheap grace ary misy mpampianatra baiboly mampiteny mpampianatra ny malaza mihitsy na malagasy na any ampitan-dranomasina na frantsay na amin'ny teny anglisy betsaka mihitsy ny mampiasa io resaka hypergrace io hoy Paoly hoe azoko atao izy ny zavatra rehetra fa tsy ny zavatra rehetra no azo tsy zavatra rehetra no araka n'Andriamanitra ary nisy olona tena hoe nieritreritra ny hoe ay Paoly manohana an'io resaka hypergrace hoe azy rehefa eo ny fahasoavana mandrakitra dia dikan'izay afaka manao izay tiana atao fa ozy izy Paoly hoe tsy izany ny fampianarako tsy izany ny fampianarako tsy izany velively dia tandremo rahalahy maranako azy azavadika ho permis na permission hanotanao ny fahasoavana amen no iaraka hitsangantsika maranantsika azy azavadika ao ho permission na hoe fanomezan-dalana hanotanao ny fahasoavana dia tadidio ihany koa mamindra fo Andriamanitra fa famindram-po manova no famindram-po atolotr'Andriamanitra atsika zay tena famindram-po tokony ho raisitsika famindram-po manova atsika tsiraray avy amen misy fampahana kely ity ny amin'izany hoe tena fahasoavana sy fahasoavana fosika efa lasa fiteny malagasy moa zany le fosika dia tsy dia fampiasako aty amin'ny toloteny na hoe hypergrace ny tena fahasoavana dia mitondra makany amin'ny fibebahana inona ny voasoratra ao amin'io Timoty Titos 2:4 donc mba jerentsika kely amin'ny amin'ny baibolitsika Titosy faharoa ary ty tena mila azontsika ty famaritana anankiray soratra masiny ty 2:2 ka hatramin'ny 2:10 fa efa miseho ny inona ozy izy ny fahasoavan'Andriamanitra ito zany le fahasoavana misitona atsika tsy ho eo amin'ny toeran'ny fahotana intsony fa le fahasoavana manova atsika efa moza teo fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olon-drehetra mampianatra atsika io zany le fahasoavana io mampianatra atsika anda izay toe-pana tsy araka an'Andriamanitra sy ny filany izao tontolo izao ary overina amin'ny olony sy ny marina ary ny toe-pana araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao mila fantatsika io teny io famaritana ny amin'ny fahasoavana zay mila hitomboantsika io voasoratra io
ny tena fahasoavana mitondra makany amin'ny fibebahana marina fa ny fahasoavana fosika manome excuse hanotana hoe ataovy fahavelan'Andriamanitra foana ny ianao. Ny tena fahasoavana mitondra makany amin'ny fahamasinana fa ny fahasoavana fosika mampianatra fahafahana hanota. Ny tena fahasoavana manaja ny fahamarinan'Andriamanitra fa ny fahasoavana fosika manararoatra ny famondrapon'Andriamanitra. Ary farany, ny tena fahasoavana mamokatra fakatoavana fa ny fahasoavana fosika mamokatra fikomiana amin'Andriamanitra. Hitandrena. Avelantsika eo dia ndao hiaraka hisaintsaina n'izany rehetrarehetra izany isika. Mangataka ny musicien hiakatra. Sy musicien io rehetrarehetra, zafady indrindra. Fahasoavanao vera fonitana mitaona anakakiana miaraka higanakipy ny masontsika isika dia araka hivavaka Andriamanitra hoe eka neka tena olona tsy ho mpanararaotra ny fahasoavanao tokoa fa olona iaina araka ny fahasoavanao, zay fahasoavana manome anay hery andavanay zay toetra tsy araka n'Andriamanitra rehetra. Tsy hampiasa aza mety ho fahotako excuse tena hoe Andriamanitra mikatsahako anatin'izany tiako hiariary bebe kokoa fa efa miariary foana Andriamanitra hoe izy ny tsara. Tena hoe ampianaro izay anome voninahitra anao Andriamanitra amin'ny fiainanay. Vera fonitana taonao anakaiky anao no taoninao hanakaiky anao naditra famitiavinao naditra fanotiavinao lay mpanjaka ny fitiavana lay mpanjaka ny fitiavana dia nomenao fahafahanao dia nomenao fahafahanao nomenao iry iterako anao nomenao iry iderako anao izay ananako avy aminao izay ananako avy aminao ny anilaiky dia ianao ny anilaiky dia ianao fahasoavanao fahasoavanao nona tuzawa fahasoavanao fahasoavanao manazava no iaraka nanatra tanantsika iaraka ilaza fahasoavanao fahasoavanao nona tuzawa nona tuzawa fahasoavanao teo hoe mety misy fotoana ianao toaloha teo nandao an'Andriamanitra niala tamin'Andriamanitra na hoe nanararoatra n'izay fahasoavana izay dia fotoan'izao hiverenantsika amin'Andriamanitra hiverenantsika amin'ny lalan'Andriamanitra dia nomezantsika voninahitra azy. Misy fotoana nandaozako anao sarany fa sarany io tsy nisy olazay jereo tompo jereo tompo mamelay anao amonjy ay nidinanao amonjy ay no nidinanao dia atry zay aho no tantananao dia atry zay aho no tantananao nisokatra indray ny masoko nisokatra indray ny masoko dia hitako ny atsaranao dia hitako ny atsaranao
Your grace, your grace, your grace, your grace shines on me, shines on me. Though you're not your father, your grace, your grace, your grace.